Dia fifaliana mandrakariva indray ry hava-malala no ifampiarabana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentin'ny départementan'ny fahasalamana iarahana eo amin'ny IOK sy ny FMC départementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana hoy ny alana tsindrindra. Mandritry ny andro vitsivitsy no iarahantsika eto andray taridalana maro samihafa mahakasika an'izany fahasalamana izany. Ny loha hevitra izay hoentina amintsika ao anatin'izany taridalana izany dia manao hoe ny fahasalamako torohevitr'iza no arahiko. Ny fahasalamako torohevitr'iza no arahiko. Eny tokoa very-hevitra izao tontolo izao ankehitriny. Feno olana ara-pahasalamana, ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy izao tontolo izao. Maro ireo vahaolana izay atolotry ny olombelona ary isan-karazany tokoa izy ireny ary tsy hita izay tena marina. Iza amin'ireny ary ny torohevitra ireny no arahantsika. Inona no fanapahan-kevitra izay raisitsika? Raha mitady izany torohevitra azo antoka izany ianao dia inoko fa natao anao izao famelabelarana izao. Mialohan'ny hanomboantsika izany fanazavana izany anefa dia manasa antsika ampitiavana hanotrika alohantsika fa hivavaka isika. Tompoandriamanitra iray mbola manandratra amin'ny fisaorana lehibe anao izay satria mbola menao tombon'androm-pahavelomana afaka hifanohana, hifampahery amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentin'ny départementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana olona miaraka izao eto anivon'ny IOK sy ny FMC. Hitondra izao famelabelarana sy taridalana izao izay mandritry ny andro vitsivitsy. Koa mangataka anao mindra fo ny tenako izay fitaovana mpanompo tsy mendrika fotsiny ihany ka hanositra molotra ianao ary ny mpanaraka rehetra ny tokantrano any dia menao fahazavan-tsaina ary ny fananao masina hitarika azy ireo amin'ny marina. Andraisana izy ireo fanapahan-kevitra feno fahindrena manoloana izany fahaverizan-kevitra izay mianjady amin'izao tontolo izao izany. Dia misaotra Jesosy malala fa amin'ny anaranao ny tonoana ny vavaka. Amen. Eny tokoa matetika eo amin'ny fiarahamonina dia maheno tsika teny hoe apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ilaminy avokoa ny zavatra rehetra. Ny fantaniana mipetraka dia hoe moa ve manoro lalana atsika tokoa Andriamanitra? Betsaka nefa no mahatsapa an'ireny taridalana izay omena ireny fa totrany tsy mety mazava koa ny taridalana ary indrindrandrindra fa ilay hoe avy amin'Andriamanitra. Ary andeha isika hijery andiny vitsivitsy sy fanandraman'olona vitsivitsy ao amin'ny Baiboly mba ahafahantsika mamaly an'izay fanontaniana izay hoe maminoro lalana antsika marina tokoa ve Andriamanitra? Andeha jerentsika aloha ao amin'ny Genesis toko 1:20 any andiny fa 10:12 ny tantaran'ny Abrahama izay fantatritsika fa nisy teny fikasana men'Andriamanitra anazy ary tsy naharitra izany teny fikasana izany izy dia nanatanteraka ohatran'ny somary naka fanapahan-kevitra manokana ho azy manokana ka nanambady an'ity andevovavy tao tokantrano tao izy ka niteraka any Ismaela ary izany dia nitarika olana teo amin'ilay tokantrano. Nisahiran-tsainy i Abrahama ka toy izao ny andalan-teny izay menantsika manam-pirofo fa nanana vahaolan'Andriamanitra ny amin'izay toetoavatra izay. Vakitsika aminaran'i Jesosy ny teny. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roahy io andevovavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevovavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa ratsy teo mason'ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masonao ny amin'ny zaza sy ny andevovavinao, fa izay rehetra lazainy sara aminao dia ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Izay ny vahaolana izay natolotr'Andriamanitra ho an'i Abrahama tamin'ity tranga anankiray ity. Jerentsika indray ny amin'ny Jakoba dia fantatritsika fa nanana olana koa teo amin'ny rahalahiny dia Isao satria nangalatra ny fizokiana izy ary tesitra ny rahalahiny mazava ho azy dia nandeha niala nandositra niala nitavan'i Isao izy dia tany ampanjosirana tany dia fisiketraka izy. Dia nisy ny vahaolana izay men'Andriamanitra ho azy ihany koa. Ho jerentsika ingeny ao amin'ny Genesis toko 5:30 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, miainga miakara ny Betela ianao ka monena any ary manonorena alitara any ho an'Andriamanitra izay niseho taminao. Fony ianao nandositra nitavan'i Isao rahalahinao. Izay ny Jakoba
ny any Mosesy indray ndeha jerevantsika izay olana ny sekoa teo aminy tamin'ny tondrana ndreto zanak'Israely ny ala avy tany Egypta. Hitantsika izany ao amin'ny Exodosy 17 rehefa niakatra tany an-tendrombohitra Mosesy resaka amin'Andriamanitra, naritra hely ty mpanompon'Andriamanitra ty tany an-tendrombohitra tany, dia somary mikomy angavy reto zanak'Israely reto ary nanapa-kevitra hoe hanangana anao sary omby lavolamena. Dia tonga teo amin'ny Mosesy nampahafantarin'Andriamanitra izany olana izany, ka izao indray no afatra izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy tamin'ny fotoana iovaka. Itsika indray ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy azafady, mandehana mijina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Izay ny taridalina izay omen'Andriamanitra indray vahaolana ho an'ny Mosesy, ho an'ny Samuel ihany koa. Dia hitantsika ihany koa fa nisy olana koa teo amin'ny fiainana, vakitsika izany amin'ny Samuel voalohany 9 ny 9 fahaenina ka hatramin'ny 7 rehefa nitabataba reto olona izay noentiny reto zanak'Israely io nitady mpanjaka ho azy, tsy hitany Samuel izay atao, nitodika tamin'Andriamanitra izy. Dia izao ny taridalina izay omen'Andriamanitra ho an'ity mpanompon'Andriamanitra ty ihany koa. Fa tsy sitraky Samuel ny nanaovan'ny olona hoe ome mpanjaka izahay tsara anay, dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuel. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuel, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao, fa ianao no laviny fa izao no laviny tsy hanjaka aminy. Izay ny taridalina omen'Andriamanitra ho an'i Samuel. Ary farany ho an'ny Filipo izay nitarihany fanahy hanatanteraka ny asa fitoriana ho an'ilay tandapa Etiopiana. Hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly 9 ny 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapa ny Kandasy, mpanjaka vavy ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Hitantsika amin'izany fa ny fanahy masina dia nalefa n'Andriamanitra hitarika ho vahaolana, hitarika any Filipo hanatanteraka ny asany. Ndeka vakitsika ty an-dalan-teny anankiray ao amin'ny Daniela 2:12 fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no malala izay ao maizina ary mazava mitoetra ao aminy. Hitantsika fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika, tompontsika, dia malala ny zavatra rehetra. Ny ao amin'ny Isaia moa dia ao amin'ny 70 dia misy an'izao teny mahafinaritra izao, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely hoe miafina sy tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Indre izany alehibiazana ilay Andriamanitra fa itsika dia kely saina, ohatran'ny tsy ampy finoana, mahafinaritra izany an-dalan-teny izany. Hitantsika fa na inona fanontaniana apetraka ao ary dia manana valiteny azo antoka ho anao ilay Andriamanitra. Tsy vitany hoe fantany ny valiny fa iriny mihitsy ny tarika anao. Eny, ianao izay miaino azao fandarina izao, efa nanome toky ilay Andriamanitra be fitiavana fa hanantanteraka izany izy. Ary izy rehefa manome toky dia tena tanterahany tokoa izay ambariny rehetra. Izao no ambarany ao amin'ny Mateo 10 ny 9 ka hatramin'ny 30 fanadiany volondohanareo aza dia voaisa avokoa, ko aza matahotra. Mahafinaritra indrindra izany teny izany. Ao amin'ny Isaia 7 ny 9 moa dia miteny tahaka izao Andriamanitra. Fa na mivily amin'ny ankavanana ianao, na mivily amin'ny ankavia ny sofinao dia andreteny ao ivoanao manao hoe ity no lalana ka andehana. Ao amin'ny Isaia 7 ny 7 ka hatramin'ny 20 dia miteny tahaka izao koa ilay Andriamanitra be fitiavana. Nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra
izy tsy takatry ny saina ny fahalalany. Ary ty teny ao amin'ny andalateny ao amin'ny bokiny ilay fitiavana mandresy ity no amarana antsika izao. Mandritry ny andro vitsivitsy moa dia hijery torohevitsitsika avy amin'ilay mahalala ny zavatra rehetra mba azahoantsika mandre ny feony izay mitaritsy antsika koa manaraka anao anaraka izany. Ka ty teny ity mialohan'ny vavaka izay hoentina antsika no vakiana amintsika. Tahaka ny veloman'i Kristy teo amin'ny maha-olombelona toy izany koa no mety ataontsika raha mamikitra marina tokoa amin'ilay mahery isika azahoana hery. Nefa tsy tokony apetratsika amin'ny hafa ny andraikitra ny amin'ny adiditsika ka hiandry azy ireo ilaza izay atao. Tsy afaka hiankina amin'ny olombelona isika mba hitadiavana torohevitra. Ny tompo no ampianatra antsika ny adiditsika ary sitrany ianao izany toy ny nampianarany ny olon-kafa koa. Raha manatona azy amin'ny finoana isika dia ambarany amin'ny tenantsika manokana ny zava-miafina ao aminy. Hivavaka arsika ho famaranana indray aty famelabelarana amin'ity andro voalohana ity. Vavakantsika. Tompandriamanitra iray io misaotra anao zahay ny amin'izany teny sarabity izany mametoky anay fa efa manana valy teny ianao ny amin'ireo fanontaniana izay manitikitika anay tsy fantatry takatry ny sainay. Eny Andriamanitra be fitiavana ianao, mahatoky ianao tsy mba mivadika amin'ny izay teny rehetra izay lazainao sy tenenao aminay ianao. Meonay kosa ny finoana ary mifono aminao zay ny amin'ireo fisalasalana sy tsy finoana rehetra tamin'ny lasa. Ka atoky ianao zay amin'ireo lalana izay tarihanao anay Andriamanitra ary tsy atehatra amin'ny hafa amin'ny olombelona hafa tahaka anay zahay fa hieny feonao tokoa. Dia misaotra tamin'izao fandarana izao Andriamanitra dia apetraka eo ampelantanao indray ny amin'ny fitohizan'ny andro sisa rehetra. Fa noho ny anaranao riany Jesosy ny tonona vavaka. Amen. Dia mirary ny fitahian'Andriamanitra mandrakariva antsika indray amin'ny fotoana manaraka tompoko. Amen.